zany satria niala teto ny tenako ny alarobia teo a dia niverina ny alahady a zany hoe io zany fanasana na miain'ny international ny tenako noho za lany a dia nandefa taratasy tany a dia faly ry zareo dia tonga dia nasainy aho hoe makanisa anao ty ary natsangana tany ny tenako a ary ny tiafany zareo hoe io Madagasikara fa nahazo président vaovao indray a ao anatin'ny tontolony tontolo iraisam-pirenena ary Madagasikara nefany a tamin'ny voalohany natao zany dia ny Afrika no natao voalohany indrindra zany hoe ny AFDC taty Afrika zany a no natao voalohany indrindra ary ao taorianan'izay a dia nandeha indray ny international ny asabotsy ka io ny antony nakanisana amin'ireny ange a dia ny hoe ahoana ny tontolo eo Madagasikara tadidio tsara fa ny championnat d'Afrique farany tamin'ny octobre natao tao RD Congo a dia médaille de bronze atsika zany hoe ny vehivavy a no natao tao championnat d'Afrique tao amin'ny RD Congo médaille de bronze tsika teo nahitan-drareo Madagasikara io a dia isan'ny manana talenta amin'ny setry ny tontolo a nalana vavy ka izay ny tiako atongavana foana hoe tsy matoritory foana ny tenako a voalany tonga dia mifandray amin'ny international dia ao anatin'izany ihany koa ny fandraisako fitenenana hoe Madagasikara vonona ny andray championnat d'Afrique amin'ny 2025 tiany afrikanina te Madagasikara satria fantantsara na ny asan'ny filoham-pirenena na koa eo amin'ny resaka tontolo ny tontolo na ny tantaran'ny tontolo eto aty Afrika dia mbola manana ny lazany a Madagasikara amin'ny tontolo eto Afrika. Io fivirina io dia natao tany Dubai zany izy io no natao a tamin'ny 7 décembre sy ny 8 décembre zay le izy zany farany teo toy ny tamin'ny heritaona nakanisako tany andreny a dia tamin'ity anko nasaina manokana mihitsy Madagasikara sy Allemagne zay zany tena nitiafa natao a tavaverina ao anatin'ny sehatry ny iraisam-pirenena tsika ary tonga dia mandray andraikitra amin'izany a fampandrosoana ny tontolo eto Madagasikara zany zay zany a dia ho avy ny mpanazatra aloha voalohany indrindra international anao zay ny teny hoe mbola zay tsy manana arbitre international dia eo pandiniana amin'izay zany AFDC hoe ahoana ny fomba anaovan'ny Madagasikara formation na arbitre faharoa manarakaraka zay ahoana indray ny fomba anaova Madagasikara amin'ny coach two star mba iraisana ekarana ambonimbony kokoa amin'ny niveau satria eo amin'ny resaka fitsarana dia somary taratara kely tsika ary koa eo amin'ny coach ihany koa fomba fizerena atleta eny ambony ringa ihany koa dia mbola somary tara tsika satria zay mahatonga atsika mbola eo amin'le mizere le 3 minutes fa 3 rona eo ny sarotsarotra kely fa ny afrikanina rehetra efa mahitadio tsara fa Jeux olympiques tany Frantsa teo misy afrikanina anankiroa médaille ary ny vehivavy zao ny algérienne médaille d'or tadio miakatra ny voan'ny Afrika indrindra fa ny vehivavy aty ny algérien la Maghreb reo zany somary efa miakatra dia le bronze miandeha ihany koa Zambiana aty Afrika ihany koa ka zay mahatonga an'le hoe tsy matoritory foana akory ny tena koa filohan'ny fédération malagasy ny tontolo amin'izao fotoana fa miezaka foana tsika mifandray ny any ivelany miezaka foana tsika mitady ny aso ny tontolo malagasy fa ho hitantsika io ao anatin'ny efataona zany izy fiovana goavana be ny tontolo eto Madagasikara so zay aloha zao anao formation satria avy ny orana dia tsy maintsy formation aloha ny atao avy eo indray zay amin'ny taona ho avy io anao compétition dia isy ihany koa ny compétition interligue zany hoe Analamanga miona amin'ny Otmatsiatra na Amoromania na Tsimondrefana zay zany aloha no ataonay zao avy eo satria mba ahitany ihany hoe atsinanana ny contre ny any boyny interligue zany zao karakarain'ny fédération io dia avy eo indray anao koa zay le boxing school io tsy voatery miampiasa ringy fa natrasena amin'ny tany aza dia le ankizy kely efa iangy any amin'ny base mihitsy satria zay ny tany le boxing school tokony karakarainareo any aminareo any dia ny kely zany ny ankizy dia efa zarina anao tontolo satria tao anatin'ny conférence io ny zanaka vavy Mohamed Ali nanazava ohatra zao nataony dadanay zay koa nampianariny boxe ohatra mbola kely tao ihany koa reo le champion du monde médaille d'or tamin'ny Jeux olympiques farany nanazava nanao témoin jour témoin azy tao izy zany hoe mbola kely dia efa nanomboka nanao tontolo dia zao no nahita résultat tsara zao satria i Kremlev le Russianina président international tena nanao ohatra zay ihany koa izy dia zay ny tiany napotra tao reo athlète gloire tena mienjana be amin'ny tontolo eo nanao amin'ny témoignage teo dia zay nafinaritra be mihitsy tamin'io fionana io zany.
ahoana kosa le fidirantsika anatin'le world boxing ny fidirana ny world boxing de efa ao anatintsika efa ao anatin'izay tsika zany zao efa tafiditra atsika efa nanao inscription any de efa ao anatin'ny world boxing tsika am'izao anao championnat d'Afrique ny world boxing de ho hitatsika eo izy efa andray anjara Madagasikara amin'io atao an'ny Mozambique io ka ho hitatsika eo no fandehany